tariana. Da tsy kisy ohatr'Andriamanitra ny amin'ny maraim-baovao, ny amin'ny fitondrany, ny fitariany, fitantanany, ny fandaharany ao vaofantananao dia omeo voninahitra ny tompo amin'izao maraim-baovao zao. Misaora azy fa mbola misy fotoana tahaka ny andro amin'ny maraina hanomezany teny hanyrahany mpanompo hanokafana sekoly sekoly hikasika ny toetra, hanitsanana ny toetra tsizy, ambolena ny toetra izy, antsiana ny fomba fisainana diso, amerenana amin'ny laony ny fomba fijery hifanaraka amin'ny fijerin'Andriamanitra. Mankasitraka anao zay ray aminaran'i Jesosy fa miasa ianao, tsy rendrehana na matory ianao satria ianao ny mpiandry anay, ianao ny mpiandry ny Israely, ianao ny mpiandry zao asa fanompony zao sy nisa tokantrano. Mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy fa maraim-baovao, manokatra tontolo andro vaovao indray ianao amin'ny famindram-po sy fahasoavana, ary tianao zay ho feno anao andray teny, ho voahintsy ireo fahazarana atonga anay ho tafasaraka na lavitra anao. Tsarovy zao fotoana marain'izao, ataovy mifanena sy mifankahita aminao zay ary afaka miombona aminao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Maza ho toerany indray ary ry zanak'Andriamanitra tsy mety reraka fa tonga hitady an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Amen. Andro manokantsika dia hijery loha hevitra anankiray ao anatin'ny fandrosoana, ao anatin'ny hoe etaeta iombona amin'i Jesosy, na mpitondraina ny lohateny hoe eo amin'izay ilan'Andriamanitra. Eo amin'izay ilan'Andriamanitra Efesiana toko voalohany dia fahatelo no anomboantsika azy dia izao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ane Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Amen. Misy fitahiana ho manin'Andriamanitra, fitahim-panahy, zavam-panahy, ary ireo fitahim-panahy ireo dia tsy hoe direkta napetraka ao anatintsika fa ao amin'ny Kristy, ary tsy maintsy mandray an'i Jesosy ao amin'ny Kristy isika, zay vao afaka hisitraka an'izany fitahim-panahy izany. Mandray an'i Jesosy vao misitraka ny fitahim-panahy zay vao homana ao antsika ao aminy, izany hoe ao amin'ny Kristy. Raha atao amin'ny fomba fiteny hafa zany dia hoe ao amin'ny Kristy aloha zasy ianao vao voata. Indray adino zany ary mihazakazaka ny te hisitraka ny fitahiana fotsiny, manadino ny position tokony homena manoloana an'Andriamanitra sy ny sitrapony, fa mila ao amin'ny Kristy isika ary mila tafatoetra ao amin'ny Kristy. Amen. Fitahim-panahy, bénédiction spirituelle ny anarany atao amin'ny teny vahiny, amin'ny teny frantsay. Anao fampitahana amin'ny zavatra anankiroa, zavatra anankiroa mifampiankina nefa misy mahasamihafa azy, dia ny voaloboka sy ny ranom-boaloboka. Ny voaloboka dia vokatra, na ihany koa hoe fruit. Avy hatrany dia tonga ao anatin'ny fotsika ao anatin'izany ilay Galatina toko 5 hoe ny vokatry ny fanahy dia misy toetra be dia be, anankisivy no mamaritra ny vokatry ny fanahy, faritany epistily nosoratan'i Paoly. Izany hoe rehefa manana ny fanahy masina ianao dia lasa mamoa, ary ny vokatra azo tazana avy aminao dia toetra. Zay izy no fruit. Fa rehefa potserina le toetra dia zay vao mivoaka le ranom-boaloboka. Azareo ve zany hoe ianao zany rehefa mandray an'i Jesosy dia mahazo toetra, dia rehefa potserina ianao io, zay le pression, dia maika mamoaka fitahim-panahy, afaka omentsika anarana hoe toe-panahy. Misy mahasamihafa azy fa mifampiankina ilay izy mazava ho azy. Ohatra fotsiny hoe
Vokatry ny fanahy zao fahalemem-panahy. Ao manaraka tsara tsika. Rehefa miaina fahalemem-panahy ianao ka poretina, manaiky ho poretina, dia mivoaka ho azy ny fanetretena. Dia iny fanetretena iny le fitahim-panahy miafina ao ambadiky le fahalemem-panahy. Teoria be zany fa rehefa miatrika fiainana dia hitanao zany. Teoria zany teneko zany, hitanao rehefa miatrika fiainana, manomboka mirenao amin'izay, rehefa mianatra ianao miaina anatin'ny fahalemem-panahy, dia arakaraka ny anaporetina anao dia mianatra mangina ianao, dia mivoaka ho azy ny fanetretena. Ny fanetretena zany tsy hoe miseho azy fa anaty pression no mampiseho azy. Rehefa potserina, ohatran'le ranom-boloboka tsy mivoaka raha tsy potserina le vokatra. Ny secret ny vokatra na ny secret amin'ny fruit dia communion. Jauna 15:4 to dia pratika resantsika ny anaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Jesosy milaza eto raha vao tsy miray isika amin'i Jesosy, raha vao tsy en communion amin'ny tompontsika, dia tsy afaka mitondra fruit. Dikan'izay, efa ao anatinao le toetra, fa tsy afaka maneho an'le toetra ianao raha tsy miombona amin'Andriamanitra amin'le toetra. Zany hoe raha tsy miombo toetra amin'Andriamanitra ianao tsy miseho le toetra. Le dikany hoe communion iombonana, enao koa zany resy lahatra amin'le toetra. Ho reraka isika raha hiady hamoaka toetra tsy mandresy lahatra atsika. Resy lahatra ny ao anatinao ny amin'ny atsara ny toetra n'Andriamanitra apetrany ao anatinao. Fa raha vao tsy miombona amin'Andriamanitra ianao amin'le toetrany, dia tsy miseho le toetrany. Lavitra be ve zany resaka izany ve? Ohatr'izao ilay izy. Raha miteny zao Andriamanitra hoe aoka ianao alefaka, ianao nefa tena tsy resy lahatra mihitsy, mandresy lahatra anao le méthode hatramin'izay hoe io raha vao tsy hitrikinana tsy manaiky, zay mandresy lahatra anao. Dia zao misy vavahady mikatona ao anao, tsy misokatra mihitsy raha tsy ekenao le lalana mpanefena hidinanao eo amin'le toetra n'Andriamanitra, hialanao amin'le toetranao. Fa raha miteny zao Andriamanitra hoe mila malemy fanahy ianao ka ianao tsy resy lahatra, dia tsy mivoaka le izy, na dia efa ao aza. Nefa raha misokatra tsara ny ao anatiny ao, inona ny vokatry ny fahalemem-panahy mahazo aina Andriamanitra, dia misy zavatra misokatra ho azy be dia be eo amin'ny fiainanao. Lasa zao le izy, lasa mitototo ianao te ahita vokatra, nefa le vokatra, le résultat resaka fa tsy fruit, mitototo ianao te ahita zavatra mivaingana mitranga eo amin'ny fiainanao. Nefa le zavatra sain'Andriamanitra atao tiany ianao mba anaiky ho tia sy hiombona amin'le toetra zay teneniny ao amin'ny teniny hoe ohatr'izao tsika hozy Andriamanitra. Dia raha vao tsy maka fotoana ianao mampanaiky ny ao anatinao hoe te oatra n'le toetra n'Andriamanitra, dia na tenenina le izy ary na tsofina rano ary le izy ka ianao ary tsy resy lahatra, dia tsy mivoaka le toetra, dia lasa misasatra ianao mamoaka an'le zavatra tianao hitranga. Nefa ny tokony hivoaka ho azy ny zavatra rehetra rehefa aseho anao le toetra toy ny hoe malemy fanahy araka le tian'Andriamanitra ho hita ao anatinao. Tena akaikinao, raha miteny Andriamanitra hoe mila malefaka ianao hoe dia mila tianao aloha le hoe malefaka hoe. Zay mahatonga Jesosy miinsiste hozy izy. Ny sampana hozy izy tsy mahay mamoha azy. Tsika rehetra zany le sampany tsy afaka mamoaka ny toetra n'Andriamanitra ho azy. Tsisy an'izany ho azy zany. Fa tsy maintsy miray amin'ny voaloboka, zany hoe tsy maintsy en communion amb' Jesosy aloha ianao. Rehefa miteny Jesosy hoe mangina tsika eto, dia ianao koa manaiky hoe ay mangina tokoa ke tsika eto ohatr'izany teneninao zany. Dia ohatr'izany koa izy nareo, raha vao tsy miray amiko nareo dia tsy afaka miporter fruit, tsy afaka mamoaka ny toetra n'Andriamanitra. Ny secret-ny vokatra zany dia mila miray amin'ny voaloboka mba ho afaka mitondra an'le voankazo. Communion io resan'io hoe miray, raha tsy miray. Ny secret-n'ilay ranom-boaloboka indray, satria rehefa potserina indray ianao dia mamoaka ranom-boaloboka. Hoanareo zany aza pitoviana aloha le voaloboka sy ranom-boaloboka anankiray ihany ireo fa misy zavatra mahasamihafa azy. Salamo 66:12 minaran'i Jesosy.
efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao eo amin'izay le izy ahoana ny mamoaka an'le fanetretena ao anatinao rehefa itsahana ianao tsy haiko hoe mazava ve le hitanao zay mahatonga le hoe miara-miasa masoa ny zavatra rehetra rehefa moka fantatrao amin'izay hoe hoy misy manitsaka zany ivoaka indray zany ny fanetretena dia rehefa raha mivoaka ny fanetretena dia tsy mila tinambavaka ny promotion ny asanao sambatra zay manetretena miakatra ho azy fotsiny zavatra rehetra hitanao mahatonga ty sekolim-pitahiana tsy any amin'ilay hoe hotsofina rano hoe hiakatra folo eny karaha tsy ilaina tenenina akory zany ekeo fotsiny lalam-panetretena ekeo fotsiny lalam-panetretena raha sendra misy manitsaka na tsisy tsodrano ary ianao ho asandratr'Andriamanitra avy amin'le toetra hitany fa en communion hoe manaiky itsahana sy mangina satria fantatrao fa zany ny toetra ny zanak'Andriamanitra. Alléluia. Ka ty tapataona faharoa ty automatique tapataona ny promotion satria misy zanak'Andriamanitra tonga saina anaiky anetry tena manoloana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra. Averiko vakiny ilay Salamo 66:12 anaran'i Jesosy. Efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay. Fa nitondra ny voaka ho amin'ny fitahiana matetrika ianao. Io ilay fitahiana matetrika. Azadiny ilay soratantsika hatramin'ny voalohany fitahim-panahy. Zany hoe rehefa hitsahana ianao ka manaiky hitsahana dia ohatry ny voaloboka rehefa hitsahana maika mamoaka ranony. Mila potserina ny voaloboka vao mivoaka ny ranony manaiky hitsahana. Toiziko raisy tsara izy fa ao ambadika le fruit na le vokatra zay le voaloboka dia ireo le toetra voalazan'ny Galatia toko 5:20 ka hatramin'ny 2:20 dia tafiditra ao anatin'le le toe-panahy mivoaka rehefa potserina ianao anatin'le toetra iainanao zao zany le izy toetra n'Andriamanitra ao anatinao ho resantsika zay rehefa avy eo dia rehefa mianatra ianao mamoaka an'iny dia plus ianao asiana pression dia plus ianao mamoaka an'le toe-panahy miafina ao ambadika le toetra n'Andriamanitra. Ohatra ny fahalemem-panahy dia toetra n'Andriamanitra. Rehefa potserina ianao anaty fahalemem-panahy dia lasa manetry tena. Meka exemple afandray ny finoana dia toetra n'Andriamanitra. Amin'ny teny gasy izy dia hoe fahamarinana fa finoana izy amin'ny dika teny fototra. Dia rehefa pretina ianao dia lasa mamoaka fahatokiana fidelité. Taovra raha maheno tsara tsika hoe anankiray fahatelo mbo hitako atoroko anao indray fahononam-po enao mifetena eo mpifehezanao ny tenanao rehefa pretina eo ianao dia lasa ny fahataterahana perfection. Tsy théorie zany to dia appliquer tsika zany azo tonga dia iainana zany. Ahoana paster ny iainana zany manaiky hitsahana fotsiny ianao. Alléluia. Eto zany tsy hoe sekolony tsy manaiky hitsahana fa mila misokatra lavitra aingana be ny sainao voaloboka tsy afaka mamoaka ny ranom-boaloboka miafinao aminy zay voalaza fa fitahina nasy vakitsika amin'ny raran'i Jesosy ary. Luc 13:7 aloha inona no mitranga raha vao tsy mamoaka fruit ianao raha vao tsy mamoaka toetra ianao. Tena kaikinao misy zavatra mitranga raha vao tsy mamoaka an'le toetra ianao teneno izy. Mazava izy tenenao zany ohatry mibalaka dibadika dia ohatry mazava zany Luc 13:7 maika be kotsika andro maraina. Naran'i Jesosy hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tany-boaloboka indro efa 3 taona zay any tonga nitady vota amin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao raha vao tsy misy toetra n'Andriamanitra zany avoakanao nefa Andriamanitra mikarakara anao dia kapaina. Dia mety hiteny ianao oviana ny kapaina androany fa manino satria efa 3 taona talohany androany efa namindra foa Andriamanitra. Tsy maintsy mideside ianao miova satria manatena toetra aseho Andriamanitra mahatonga mbola misy tombonandro omeny ianao. Inona indray no mitranga roatra ka tsy manaiky hitsahantsika. Isaia 65:8 minaran'i Jesosy zao lazain'i Jehovah tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsapahany ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny. Ao amin'izay ve voaraintsika ve le karazana voambolana samihafa aza simbana le voaloboka fa misy fitahiana ao anatiny dia toy izany koa no ataoko amin'ny mpanomboka dia tsy hanimba azy rehetra. Ny ranom-boaloboka ny voalaza n'Andriamanitra eto hoe fitahiana ao anaty voaloboka.
tsy haiko ao ve ianao zany raha ohatra ka malemy fanahy dia tsy fitahiana ny fahalemem-panahy fa vokatro zany teny boky Galatianako ary ny vokatro ny fanahy dia fahalemem-panahy fa zao eto ilay izy ao anatin'iny fahalemem-panahy iny mbola misy toetra afaka iseho rehefa manaiky ianao ho boretina sy hitsahana. Misy olona tena tsy te hiaina ty doroteo ty mihitsy izy ny azo zavatra tiako hoe dia hoe anandratra anao anatin'ilay hitany io nanitsaka io ny Andriamanitra ao. Dia hovaintsika tsy izay ny lesona androany fa ahitan'Andriamanitra ny ianao manaiky hitsahana. Misy tsy manao amaina za tsy manaiky hitsahana zany io. Dia raha vao tsy manaiky dia simbaina. Lazao aloha Isaia 65:8 raha vao tsy manaiky an'ilay hitsahana ka hamoaka ranom-bolopoka dia simbaina. Le voalohany kapaina, le faharoa simbaina. Andao manaiky tsika iovo amin'ilay toetra dia manaiky amin'ilay zavatra izay hitondran'Andriamanitra fa mahasoa anao le lalana. Tsy loza ho anao. Tena kaikinao mahasoa anao le lalana hoe. Tsy ho loza ho anao hoe. Tao anatin'ny lesona momba brisement dia ozy izy mpanompon'Andriamanitra hoe rehefa tsy manaiky humilité ianao dia tsy maintsy ho ampidirina ho humiliation. Raha vao ianao tsy manaiky manefy tena dia ho alaim-baraka ianao mba ho ahetry. Ianao zany manana choix na ianao miziriziry dia ho avy ny humiliation. Ho alaim-baraka ianao satria ho ampidinina ianao mba hahatsapa ny toerana tokony isy ianao. Na ianao tsy miandry an'izay fa tonga dia vao manomboka amin'ny maraina dia midina. Ohatra mahita zany hoe any amin'ny efitra rihana voalohany ianao premier étage dia miteny Andriamanitra hoe na ianao midina na ianao atsipoko. Fa le atsipo vetivety dia tafidina. Fa ny fitoton'ilay izy no manina mafimafy kely dia aloha dia rehefa miteny fotsiny hoe midina dia tonga dia ohatr'izay ny fidinana ndray mpimasy dia efa tafidina satria mahasoa midina. Izay midina avy eo nampiakarina amin'ny ascenseur tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Tandremo zany sao dia te handeha ascenseur nefa tsy te hidina. Manjary mamita teny ianao fa tsy maintsy midina aloha vao asandratra. Ny vokatry ny fanahy havana dia toetra n'Andriamanitra. Romana 5:5 naran'i Jesosy. Comparaison reo anankiroa reo no tena ho ataontsika androany dia ho aztsika hoe aiza ho aiza ao anatin'izay le hoe eo amin'izay ilan'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy ary ny fanantenana dia tsy mampahamelatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika ny nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao ka miditra ao anatinao ny fanahy masina dia ny fanahy masina mitondra ny fahafenoan'ny toetran'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Ianao avy nandray an'i Jesosy kizitim-belona zany manana fahalemem-panahy matory fa mbola tsy vitanao ny mampandefitra ny fahakizitinanao maha olona mba hivoahan'le fahalemem-panahin'Andriamanitra efa ao. Tsy mila vavaka ny hoe aoka ianao ho feno ny toetran'Andriamanitra, mila mandray an'i Jesosy fotsiny tonga dia feno io. Dia ahoana pastera fa tsy tsapaka ilay izy, mahatonga ilay izy tsy tsapanao satria tsy fantatrao. Fa raha fantatrao ohatran'izay nivakiantsika izay zao, efa ao zany ilay izy. Tena akaikinao misy zavatra feno ao anatin'ny fonao hoe. Misy olona zao tsisy vola fa be fitiavana. Dia problème tsy hitanao ny lanjan'ilay fitiavana manoloana an'ilay vola tsy misy. Nefa ianao vao be fitiavana mahita fity fotsiny. Hitsikido aloha ny olona rehetra dia ho hitanao hoe tena horeta. Ampianarina antsika hiaina amin'ny fahatsorana. Tsy voatery hoe atao feno ane ny tananao vao afaka tanteraka izay mety mba hirianao e. Ao amin'Andriamanitra ane ny fahatanteran'izay rehetra mety ilainao na inona na inona. Mahatonga ilay izy tsy misokatra satria ny fonao tsy sokafanao. Dia inona mahatonga ilay zavatra rehetra tsy misokatra. Izany hoe ny zavatra tsy misokatra hita amin'ny masonao zany dia taratry ny fonao tsy misokatra ao an'Andriamanitra fotsiny. Image fotsiny ilay izy. Matoy misokatra manomboka efa misokatra zany ianao. Mikatona indray ilay izy, mikatona indray zany ny fonao. Izay fotsiny ilay izy. Ka izy tsy hifanomezantsiny hoe dia asa fanompo ity tsy ahitako ninina na ifindray zany ianao rehefa ny fonao mikatona na asa tsy ahita foana ianao. Satria tsy asa fanompoana ilay izy fa fo. Izay mahatonga n'Andriamanitra mampiteny amin'ny boky ny bolona hoe anaka atolory ny fonao.
Ny toetran'Andriamanitra zany dia ao anatinao feno. Ianao zany zao manana stokna toetran'Andriamanitra feno ao anatin'ny fonao. Ny fitoeram-barinao mety foana. Ny paosinao mety tsisy vola. Ny compte en banque-nao mety ianao tsisy compte en banque akory. Fa ny fonao misy toetran'Andriamanitra feno. Feno io. Nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika amin'ny dikateny fotsiny izy dia hoe déverser, nampitobaka zany hoe mitobaka trop plein ny toetran'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny fonao. Mila tonga saina zany ianao isa-maraina, tompo mifo maraina miaraka amin'ny fahafenoan'ny toetranao atao anatiko. Tsisy ninona ny tanako fa feno zavatra ny foko. Tsy azoko le tsy mireazira mihitsy nefa herinandro afaka anaovan'Andriamanitra zavatra mahafinaritra be ty herinandro ty. Tsy misy idiran'ny omaly anie ny androany, vaovao be ndray zao ny androany. Zao miankina amin'ilay fifoajantsika vao maraina ideside hoe anao tsara toetra androany. Miankina amin'izay ny mampatsara ny journée anao. Tsisy idiran'ny olona, aveloan'ny olona sy ny toetrany ihany, ny anao atrehana, ny anao amboarina, ny anao atsangana. Fa tsy ho very mandeha ianao raha vao vitanao mifankahita mamoaka avy amin'ilay trésor arena be ny fahafenoan'ny toetran'Andriamanitra ao anatin'ny fonao, azo raisina amin'ny fotoana rehetra, azo avoaka amin'ny fotoana rehetra, tian'Andriamanitra ho hita, andrasan'Andriamanitra ho hita, fa raha vao io no mivoaka mahazo aina ny fanatre an'Andriamanitra. Manomboka eo amin'izay tsy le mpitady tsodrano ireny ianao. Raha vao moins ny caractère dia plus ny fangatana tsodrano. Tsy midika indray zany hoe dia tsy isy zany hoe fandehaneo mpanompon'Andriamanitra ilainy fa tsy le tenenina fa lasa ohatran'ny hoe batsoa franky aloha zahay. Rehefa mety ny toetranao na adin'ny olona raha mitsodrano anao mety io. Fa na ora ampidiry anatina barika feno tsodrano ianao ka mivoaka avy eo raha tsy toetra be dia ho sakanan'ilay toetra ratsy ny hatsaran'ilay tsodrano be dia be eritreretinao fa amaly ianao. Na dia zany ary bonne journée bénie ianao androany maran'i Jesosy. Ho herinandro tsara ty fa ataovy mifanena amin'ilay toetran'Andriamanitra tsara ao anatinao aloha ny fonao mba hahafahan'ilay zavatra rehetra mikorina. Ilay Andriamanitra tsara manomana herinandro tsara, ianao manana toetra tsara, mifandray daholo ilay tsara be dia be, fonao tsara, Andriamanitra tsara, ny herinandro tsara, mitranga ho azy ny tsara. Amen zany a. Fa raha ohatra hoe Andriamanitra tsara ny herinandro, prévu ho tsara ny fonao ratsy, dia mihitsy koa ilay équation. Dia ao anary ny ela ilay fizahan'ny toetra, tsy ny fizahan'ny toetra ny ela fa ny fonao no ela. Mety hoe pasteur amin'ny herinandro ambony dia amin'ny herinandro ambony vao tonga amin'ny fahasoavana. Nefa amin'ity semaine ity manomana zavatra be dia manomana ny famoahana mazava ao anatin'ny aiziny Andriamanitra amin'ity herinandro ity, famoahana ny zavaboary sy ny biby avy anatin'ny tany. Ny programan'Andriamanitra zany sarobidy daholo ny isan'andro dia tsy tokony hatoritory ianao na ho varimbarena. Petera 2:7 naran'i Jesosy, nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Zao zany ilay izy. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao manana fanamasina, tonga dia présent daholo ny toetran'Andriamanitra rehetra. Ny toe-panahy, io ilay resantsika hoe rehefa potserina ianao zany rehefa potserina dia mampiasa ny herin'ny Andriamanitra hamoaka an'ilay avy ao anatin'ilay toetra ho amin'ilay zavatra miafina ilainy. Zao zany ilay izy. Raha vao tsy malemy fanahy ianao tsy afaka hanetriteny zany. Satria avy ao anatin'ilay fahalemem-panahy potserina no mivoaka ny fanetretena. Ny fahalemem-panahy rehefa mandray an'i Jesosy ianao ka mahazo fanamasina dia ao anatinao iny zany tsisy idirany na tsy takatry ny sainao ary zany dia misy fahalemem-panahy vonona ao anatinao. Ianao kizitina be io zany misy toetra malefaka vononao fa tsy alainao fotsiny. Dia mila décider sy tonga sainao hoe androany ampanjakako ny toetran'Andriamanitra mihoatra noho ny toetra ranofiko. Isa maraina. Mety misy fotoana mety resy tampoka ianao, tsy manino mitraka, mijoro vaovao indray dia reseo indray fa journée vaovao indriny ahafahanao manome voninahitran'Andriamanitra mba ho ankasitrahany ny tontolo andronao. Isan'andro andresantsika izany. Dia hoana pasteur, oviana zavatra izany vao tapitra rehefa tonga Jesosy. Dia zakivy amin'izany. Misy fotoana tafajoro, misy fotoana ohatrany tsy tafajoro, mitraka fotsiny. Joro haingana, tompo hitsangana indray azo, hitsangana vaovao. Ifarany io ne ifarany. Io nge izy farany. Fantatrao ane zany izy farany ny zavatra rehetra. Androany zao afaka hisokatra ny anjara fitahinao antsika tsiraray avy. Fa mba anao mbo tsara toetra miala eto. Anao mbo tsara fanahy. Tandremo amin'ny atsipiriany ny réaction anao fa mamaritra zavatra be dia be.
Indraindray problema mpitiavana ny problema natoetra. Tsy vanina mihitsy ireny lehilahy ireny. Mety ho vitsy ny lehilahy mety mahazaka an'ilay toetranao tsy mety miala. Dia aleony tsy miditra aloha fa efa hitany sady hoe raha vao mifampikôty rehefa ohatr' izao ko tafiditra ve vao aleo tsy miditra. Dia ataonao asany devoly izy nefa dia tsy asany devoly izy fa toetra. Une fois mantsy miditra dia tsisy afaka miala intsony. Dia tsara koa izy asehonao mialoha mba tsy hamitaka an'ilay olona tafiditra. Fa tsara indrindra miova ilay izy. Ho vao ilay toetra. Dia avy eo Andriamanitra hitantana, avy eo Andriamanitra hitondra. Amen. Mboary tsara fotsiny toetra. Efa ao anatin'ny fonao ny toetran'Andriamanitra rehefa nandray an'i Jesosy ianao eto amin'ny fanamasina. Dia rehefa manaiky ianao hitsahana, potserina, ilay karazana pression maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainanao, nefa mifikitra amin'i Jesosy ianao dia omeny ny herin'Andriamanitra amin'izay ilay toe-panahy ao amin'ilay fruit satria ao amin'ilay fruit eny ange ilay jus e. Azareo amin'izay ve ilay izy? Ao ihany ilay izy. Jesosy rehefa anomboka amin'ny fanompona izy. Luka 4:1 minaran'i Jesosy. Hijery ny kahan'i Jesosy sika dia hiditra amin'ny kahan'ny mpianatra dia hiditra amina fampahelezana mahafinaritra be mifanandrify amin'izay mba ho azonao hoe aiza ho aiza ilay tokony hijeronao satria Andriamanitra miandry ianao amin'izay ilana ianao. Azadiny izay. Dia ho hitantsika eo fa ny ilan'Andriamanitra anao dia aty amin'ilay rehefa manaiky ho potsipotserina ianao, any vao tena mivoaka ilay ilana ianao. Omeko ilay verset biblika dia miara-mandiny tentsika dia miara-miditra anatin'ilay izy. Luka 4:1 minaran'i Jesosy. Ary Jesosy feno ny fanamasina dia niverina avy tany Jordana ary nety ny fanatany any hevitra 40 andro izy. Feno ny fanahy. Tadintsika ilay lesona Romana 5:5 teo fanamasina mitondra n'inona moa? Toetran'Andriamanitra. Inona ilay hoentiny? Toetran'Andriamanitra. Feno ny fanahy Jesosy. Feno ny toetran'Andriamanitra. Ny vokatry ny fahafenon'ny fanahy dia nitokana ny vavaka izy ary nijoro nandresy fakapanahy. Important be zay. Raisinao tsy zay hoe nandresy fakapanahy izy rehefa feno ny fanahy ka nanana ny toetran'Andriamanitra. Fijoroana naharesen'ny fakapanahy fa tsy hery. Satria ny hery eo amin'ny 4:4 vao voalaza fa niverina ndraika tamin'ny hery. Matoa mentionné tsara hoe niditra ny désert izy feno ny fanahy, voaka ny désert izy niaraka tamin'ny hery ny fanahy. Zany hoe niditra tao amin'ny désert izy zany tsisy hery fa nisy fanahy. Ny fakapanahy mitady hanimba ny anjara voaterinao zany tsy ilanao hery fa ilana fijoroana. Fa rehefa avy mijoro ianao mandresy fakapanahy zay ianao vao mena hery. Ary atao inona zany ilay hery? Ahafahanao mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Zay ilay lohateny. Rehefa resa ny fakapanahy vao miverina ndraika tamin'ny herin'ny fanahy Jesosy ny 4:40 zay vao nanomboka amin'ny mission an'izy. Tsy afaka hanomboka mission eo amin'izay ilan'Andriamanitra sy eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao zany ianao sy izaho raha tsy resy aloha ny fakapanahy. Mila resy aloha ny fakapanahy avy amin'ny fahafenon'ny fanahy sy ilay toetran'Andriamanitra anatin'ny fonao. Tena kaikinao rehefa nandray an'i Jesosy ianao hoe dia afaka mandresy fakapanahy ianao amin'ny alalan'ny toetran'Andriamanitra hoe iainanao. Etape faharoa amin'izay manaiky hitsahana, manaiky hopotserina ianao dia mivoaka ilay toe-panahy. Amin'ny alalan'iny toe-panahy iny no ahafahanao mijoro amin'izay mission aniran'Andriamanitra anao sy ilan'Andriamanitra anao. Jesosy nanomboka fitoriana filazantsara sy fitetezam-paritra raha tsy nandresy fakapanahy aloha. Nahazo toky fa afaka hiatrika asa Jesosy rehefa niverina niaraka tamin'ny hery ny fanahy. Ny hery zany manome toky ho afaka hiatrika rehefa vita ny fandresenao fakapanahy amin'ny fijoroanao. Ataoko amin'ny fomba fiteny hafa indray, mijoro ianao mandresy fakapanahy dia tohanan'ny hery azo toky amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Samy ilaina na ianao mandresy fakapanahy faly Andriamanitra, fa raha ianao mahajoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao tena faly koa Andriamanitra. Ao ve? Rehefa mivoaka ny désert Jesosy ka tsy lavy teo amin'ny fakapanahy ny velarin'ny devoly dia faly Andriamanitra.
Fa rehefa nanomboka nitory ny filazantsara sy nasitrana marary Jesosy navita ny antom-pisina amin'ny programa famonjena tena faly ary tena nankasitraka Andriamanitra. Ao a to iziko mpianatra oviana ny mpianatra nahazo ny fanamasina tamin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty Jauna 20:22 aminaran'i Jesosy ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka izy tamin'ny mpianatra raisy ny fanamasina. Oviana zareo nahazo ny herin'ny fanahy asan'ny apôstôly toko 2:4 samy feno ny fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitena ny fanamasina azy dia hozy Jesosy ny asan'ny apôstôly toko 1 ahazo hery nareo amin'ny latsahan'ny fanahy. Zany hoe résurrection nahazo fanamasina, Pentecôte nahazo herin'ny fanahy. Ohatran'le modely napetraka Jesosy hoe alohan'ny hiatrika fakapanahy tarihan'ny fanahy, vita fakapanahy sy mandresy fakapanahy feno hery ary feno hery vao afaka miatrika mission. Taoriana Pentecoste vao nandeha nitory filazantsara ny mpianatra. Ao a nahazo ny fanahy mpianatra. Rehefa nahazo ny fanahy mpianatra amin'ny Jauna toko 20 io, mission voalohany nentin'ny fanamasina ao anatin'ny mpianatra dia toetra n'Andriamanitra. Inona le toetra? Fahalemem-panahy. Atao inona fahalemem-panahy? Ahafahana mamela heloka. Satria hozy Jesosy raisy ny fanamasina, mission voalohany tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa mission voalohany na heloka iza voavelanareo, voavela zany. Na niza tsy avelanareo, tsy voavela zany dia nenareo koa tsy voavela. Averiko. Amin'izay miatrika maraintsika aoka tsisy vesatra. Ianao hoe mampavesatra an'io. Fitsory ihany io. Akalisy pasteur tena tsy rariny ane. Fitsory ihany le tsy rariny dia hitsangana le Andriamanitra ny rariny. Tsy mahainao mainina mafy tsara. Le méthode sy approche rahantsika amin'Andriamanitra mihitsy ny diso da lasa ohatrany hoe angano le rariny nefa tena misy le rariny. Fa ianao tsy mamotsitra. Hozy izy Jesosy raisy ny fanamasina. Nyandry Petera hoe mandehana ambony rano. Ka tsy izay ny tenen'i Jesosy. Hozy Jesosy na helokiza voavelanareo dia voavely zany. Ary na niza kosa tsy voavelanareo dia tsy voavely zany. Tenenareo koa miaraka amin'izay tsy voavely. So dia mieritreritra manam-pahefana be any hoe za afaka mamela anao, za afaka tsy mamela. Afaka tsy mamela ianao ka. Tsy olana mihitsy. Fa tsy ho avela koa ny ianao. So dia mieritreritra hoe za avelany to, za tia foana. Ianao tia foana ane. Fa famelan-keloka mamay-poana omeny natao ho zarainy. Ka votsitrindra vao tsy zarainao. Andro maraina tsy maintsy mamela. Satria rehefa nandray fanamasina ny mpianatra dia namela heloka aloha. Inona no ifandraisan'le fanamasina mitondra toetra sy le famelan-keloka? Any amin'ny boky ny Efesianina izy miteny an'izay. Efesianina toko 4 andiny 2:30 Efesiens 4:32 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ao tsara. Ary aoka samy alemy fanahy avy nareo. Fietraika amin'ny fahalemem-panahy, ifampiantra, ifamela heloka tahaka ny namelany Andriamanitra ny heloka reo amin'ny Kristy. Azafady fa tarazoko le croisade farany teo mbola misy adino kely ta. Ianao ke zany tsy afaka mela heloka raha tsy malemy fanahy. Ianao ke zany tsy afaka lemy fanahy raha tsy mandray fanamasina. Ianao ke zany tsy afaka ndray fanamasina raha tsy mandray an Jesosy. Toy izay Jesosy vontsangana tamin'ny maty, raisy ny fanamasina, misy fahalemem-panahy, mifamela heloka nareo 1:20 mitsamora. Ny antony mifanometsiny mantsiny. Ianona ny tena anina, tsy tokony ohatran'iny, mifamelana nareo. Point iray zay. Faharoa, mamelana heloka ny Jiosy, ny Fariseo, ny Romanina, sy izy rehetra mety ny hoe nanolotra ho faty. Satria inona moa ny azonana alahelo amin'ilay Romanina namoniko ilay vonoana rehefa nitsanganako. Dia tsika isaina ne tonga eto ianao. Ito mba afaka pasteur afa tena tsisy raisina mihitsy ny fiainam-pitiavako. Ianona sy anona sy anona nandrava ny foko sy nanimba. Afa baraka tamin'ny fianakaviana. Okay arany e. Omeny tompo tonga dia tena le tena jojopile be adama amin'ilay be anao tikinina ny dira le taloha. Misy mihaino ve? Tonga Jesosy avy any, hinona mampalelo anareo? Ka nisy namono ianao, za rehefa velonako. Fatarao afaka tsangana amin'ny fiainanao io. Ohatran'ny tsy azonao zay fa avero kely zay fa je vais reformuler ma question. Fantatrao ve fa afaka tsangana ny fiainanao io e? Tsy misy ifandraisana izay mety ho fampitehana sy faharavana mety ny ainao hatrany. Tonga eto ilay Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty ho anao
Izay tsy voazo ny fahafatesana sy ny fasana mba ho profim-panantenana azonao raisina androany maraina fa ninona sehatra sy dingam-pahampitena mety nisy ianao azo atsangana zany androany maraina. Tsy miandry herinandro lelabe zany fa androany maraina. Fa inona no angatahany Jesosy? Raisangana ny fanahy masina, raisy le fahalemem-panahy. Fa raha vao tsy malemy fanahy ianao, bloqué tsy afaka mela elo. Mamela elo kaingana. Ohatra mihazakazaka zany Andriamanitra hoe esory daholo izay mampabadenina indrindra fa andeha lavitra tsika. Mamela eloko. Io mission voalohany vao tonga ny fanahy masina to dia famelan-keloko. Zany hoe ny séance voalohany natao zany vao avy nanjavony Jesosy rehefa avy niseho tamin'ny mpianatra to dia fanantona ny mpianatra. Mamela fanahy dia miara-gogogogo ny fampahery teo aloha. Hitanao amin'izay fa tsy maiky Jesosy andefanao any Jodea Samaria sy ny etsetra aloha. Mifamela ao Jerosalema aloha. Asan'ny apôstôly toko faharoa 14 feno ny fanahy masina. Vao feno ny fanahy masina tonga dia nisy hery ny fanahy. Afaka ny teny, afaka ny tahotra, lasa feno fahasahina. Hitanao amin'izay zavatra miova. Le dingana voalohany mifamela eloko aloha, tsy maika. Famela eloko aloha, zay vao miroso amin'le fahasahina hiatrika an'izay ilana Andriamanitra anao. Jesosy tsy niteny hoe raiso ny fanahy masina, androany alina iandana amin'ny toriteny daholo ingany. Tena tsy maika Jesosy. Ataoko ity mbola 40 jours any mbola formation accélérée momba fanjakan'Andriamanitra. Afaka nandray lesona sy fampianarana mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra izay manana ny fanahy. Fa zay feno ny fanahy afaka mizara an'le Jesosy nampianarina azy ho an'ny hafa. Ny olona malemy fanahy ry havana afaka mifamela, afaka mamela, ary afaka miara mivavaka. Tsy possible niara hivavaka nefa miara mifangarika. Tsisy vavaka miainga eo raha vao maloto ny fonao. Zay anisa tian'Andriamanitra hovana ta sekoly pitaina androany maraina. Ho reraky ny vavaka eo ianao. Nefa ianao tsy tokony ho reraky ny vavaka, fa ianao reraky ny tsy famelan-keloka ny tena marina. Tsy azontsika saromana ny vavaka be, ny famelan-keloka tsy ataontsika. Satria tsy afaka hiary hivavaka amin'ny mpianatra raha tsy mifamela aloha. Tsy possible le 10 andro tao tampitokanao amin'ny efitra ambony hitsenana ny fahafenoan'ny fanahy raha tsy miombo-po, miray saina, miala daholo ny mety ho hevitra mampisaratsaraka ny samy mpiray tam-po. Tianao ve Andriamanitra mahaly vavaka anao? Ataovy azo antoka aloha fa tsisy olona azonao anatin'ny fonao fa iny fahadisoana be iny mahatonga le vavaka tena mitsotra aminao marina fa miandry ny famitsoran'ny fonao. Raha mampiteny izay ny Andriamanitra dia hamaly vavaka ve zany izy dikan'izay? Ie, hamaly izy satria tiany mba ho esorinao le vesatra rehetra mahatonga le vavaka tsy miabotira. Jereo e. Jesosy sy niteny hoe ty afa velona, feno vavaka amin'izay ny tanàna. Mifamela aloha. Jesosy sy niteny dana amin'izay mihazakazaha, feno filazany tsara ny tanàna. Mifamela aloha. Avereny hoe mifamela aloha. Ny toetra na ny vokatry ny fanahy dia mampety vavaka. Noteo izay. Ny toetra n'Andriamanitra anatin'ny fonao dia mampety an'ilay vavaka. Mahatonga n'Andriamanitra hiaino an'ilay vavaka. Raha atao amin'ny fomba fiteny efa zany dia zao miaino vavaka ny olona tsara fanahy Andriamanitra. Raha hijanontsika hoe miaino vavaka Andriamanitra dia tsy ampy. Miaino vavaka ny olona tsara fanahy Andriamanitra. Zany tsara fanahy zany le resantsika hoe mamela heloka, malemy fanahy, mamotsitra. Le hery voaray tao amin'ilay fahafenon'ny fanahy nanome fahasahina ao amin'ny antom-pisiny. Aza maika ao amin'ny antom-pisiny, mamela heloka aloha. Rehefa vovela ny heloka afaka miainga amin'izay, manana amin'izay fahasahina, hijoro amin'izay ilà n'Andriamanitra anao. Amen. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanome ny fanahiny. Nentin'ny fanahy ny fahafenoan'ny toetra n'Andriamanitra ho ao anatin'ny mpianatra. Misy tahirina fahalemem-panavonina miandro avoaka tao anatin'ny mpianatra. Rôlina ny fanahy masina voalohany, levaka itsika teo,
mamela heloka, manampy ianao amela heloka, manokatra masonao fa raha tsy mamela ianao dia tsy voavela ianao, manokatra masonao fa azo avela le olona, manokatra masonao ahita fa tsy problema le zavatra dégâts nataon'le olona, azo atsangana, azo réparena. Tsarovy fa tena nalahelo ny mpianatra fa nisy namono ny Jesosy ny zareo, fa le Jesosy nisy namono tsy mitsangana amin'ny teny mamela heloka. Ohatran'ny tete zany Jesosy hoe vola very ve mampivonto fo anao, azo averina, avy 3 heny ray atao avy 10 heny avy 100 heny zay mamela heloka fotsiny. Raha azo récupérena le izy dia tsy miazona ianao, fa matoa ianao miazona tsy misokatra ny vision anao fa azo récupérena le izy. Raha misy olona tondra fiara dia efa teneny mba tsitsitsiny gasoil dia laniny ritra. Dia zao ny teneny hoe etatsy amin'ny dépôt fa ny dépôt any atsika. Dia hosorena ve ianao amin'ilay olona nandritra an'ilay gasoil atao? Tady bandy ianao hanosika an'iny, atao plein zany inoko. Réglena izay tokony réglena satria tsy problème le ritra teo fa azo feno le gasoil kely mba niritin'ilay olona teo ary raha misy dia misy 10 alina mba nampidirinao tao. Fa le hoavy le atao manaraka eo plein le réservoir le ritra. Le raison le fahasorenana mihitsy ny tian'Andriamanitra fa tary rehefa manenao sorena. Aka simba fiainaka, fiza amin'ny teny fa simba fiainanao. Jereo zao izao azo atsangana io zao, dikan'izay adiny le hoe nanimbe, fahasimbane, imbe, simbe, mimbe, timbe, tsy haiko inona daholo. Adiny zany afaka anao zavatra Andriamanitra manomboka androany, afaka anangana Andriamanitra manomboka androany. Aza mifantoka any amin'le potika, mifantohany amin'le azo atsangana, amin'le azo arenina. Aza mijery le nanapotika fa jereo le mpanangana rangazy. Possible zany. Manjary la ny andro antsika hoe eto ambavaka pasteur fa zodany, avy aloha zodany ao voatany. Misy olona zao piaramiasa, avy aloha piaramiasa anao zay ataony any. Andriamanitra ve tsy ahita ny fahanginanao eo e? Mianara lesson. Rehefa tsy nitabataba Joseph lasa prime ministre. Tsy teo prime ministre. Mangina fotsiny e. Izy tsy rariny. Le Andriamanitra ny rariny miandry fahanginana vao hamaly an'le rariny. Raha vao miteny ianao dia tonga dia efa minao miato anao. Rôla fanamasina, famelan-keloka aloha. Lasa fantatrao ny fanirahan'Andriamanitra antsika voalohany. Hozy Jesosy, tahaka nandrahandra ihany andrahako anareo kosa, na elokizana navelareo. Rehefa maniraka zay ny Andriamanitra dia tsy maniraka anao amin'ny fianaratsoa, fa maniraka anao mela heloka. Za pasteur nahazo falimbavaka fa voiraka ny Australie ony, amela heloka aloha. Australie ho tonga any ianao fa amela heloka aloha ny andrahana anao. Vitao aloha zay iraka voalohany zay. À jouer quelle mission? Iraka. Amela heloka zany ke ny antom-pisijika kay. Arita ke be debe manondrana ke noho ny amin'izay ke ny amela heloka. Tenena akaikinao. Manampy ianao fanamasina hoe. Aza-padeniny amin'ilay fampitehana hoe. Afaka anangan'Andriamanitra hoe. Ao aoriana ny famelan-keloka hoe. Misy continuité be debe zany a. Tsy mijanontsika hoe anangana anao ny tompo e. Tsy izay fotsiny a. Fa anangana anao ao aoriana ny famelana. Bloqué le fananganana, raha vao bloqué anao ny famelana. Aike ny iraka kay, amela heloka tahaka nandrahandra iny andrahako anareo. Enao zany irahan Jesosy amela heloka. Tsy afaka mamela heloka nefa raha tsy malemy fanahy, raha tsy mifampianatra, raha tsy mifamela, ary raha tsy maka référence amin'izay nataon'i Jesosy ka tsapanao. Le Efesiana 4:4 ny tenantsika teto izy hoe mifampianatra, mifamela tahaka namelan'i Jesosy. Ny référence tsara indrindra ahafahanao mamela ny hafa dia ny fahatsapanao lalina fa ianao koa avy any amin'izay alozana bêtise nataonao navelan'i Jesosy. Dikan'izay manana trosa ianao zany tokony mba alefainao koa amin'ny hafa. Fa tsy hoe voavely ianao dia setrasetra amin'ny hafa. Voavely ianao tsy mba setrasetra ny tompo. Tokony amela ny afaka ianao ka tsy setrasetra amin'ny hafa. Le valeur le famelan-keloka mihitsy ataovy mifandray amin'le référence hoe satria navelan'i Jesosy dia avelako iny olona iny. Tsy niketoka ana ny tompo, tsy hiketoka an'iny olona iny koa. Tsy niazona lahelo ny amiko ny tompo rehefa zaho koa nanao fahatsoana, tsy azona lahelo amin'izay nanao fahatsoana tamiko ihany koa. Afaka hanokatra lalana vaovao Andriamanitra. Avereny hoe manokatra lalana vaovao Andriamanitra hoe. Ianao aloha voavela dia matsiaro sy matsapa ny asaribidin'ny famelana. Le famelana voarainao
dia misokatra ny ao anatiny ao fa izay voarainao dia tokony ho zarainao. Ao ahoana pasteur na fako tena mamela aza mametraka an'ilay olona ho coupable. Fa raha isy tahaka ny mason'Andriamanitra mahita ny olona ho victime. Izy tena tsy victime, izy mihitsy coupable ka zay mahatonga tsy mahavita mamela azy. Satria heverinao fa izy mihitsy ny tompony antoka nefa misy devoly tao nakafana azy tsy resiny. Dia tafiditra tamin'ny fanapa-kevitra diso dia mety nanimba anao sy nanimba azy. Fandroany afaka hitraka vaovao ianao miaraka amin'ny fomba fijerin' Jesosy. Jesosy tsy mikondane. Malaelo an'ilay olona ry izy. Raha vao mahakasika an'izay ny fonao manomboka malaelo an'ilay olona nanao ratsy ianao ianao tafa. Zandry ve nareo zao tokony malaelo tsy manam-potoana alaelo anao zay eto. Tokony manam-potoana tsika menakavy eto alaelo an'ilay olona nanao tsy mety atsika mba afan'Andriamanitra mihetsika mamaly atsika. Tsy le tsika samy tsika ndre za micomprendre. Hitondra inona moa za micomprendre anao? Ny hitondra zavatra ny Andriamanitra amaly anao e. Ka reha teny amiko ianao tena mafy ane pasteur dia mety hiteny hoe azoko mihitsy dia mijanona ao. Fa raha hitenao amin'ny tompo hoe malaelo an'ilay olona Jesosy. Satria nanaonao foana izy dia nanimba zavatra. Ndre vavaka ho azy mba ho atsanganao izy. Ianao anio mbola tsy mitsangana. Ianao mbola mifiretaka anaty fotaka fa ianao mangataka mba izy no esorina melohanao. Raha mbola zay koa mbola tafa plus tafa ianao. Famelan-keloka Josefa nefa tany amin'izy tafa vao namela heloka e. Fa famelan-keloka Kristina izy mbola miantana mihitsy ny teny hoe mamela ny heloka ry zalary eo. Ka tsy voatery efa mandresy ianao vao mamela heloka. Mety mbola ao anatin'ilay tena le ohatran'ny resy mihitsy ianao fa c'est Jesosy hoe mamela fotsiny heloka mba hanokafana an'ilay manaraka e. Ka misy ve tiana mba hanokafana an'ilay misy an'ilay manaraka e. Fa dia badenina be tena ohatrany tsisy ninona tsony. Mbola misy ninina be dia mba aty kely eo. Fa bloqué izy raha vao bloqué ny fo, bloqué ny vision, bloqué ny momba antsika ray manontolo, zay misy le débloqué n'andro amin'ny maraina. Afaka izany vesatra zany amin'anaran'i Jesosy. Afaka izany vesatra zany amin'anaran'i Jesosy. Voavela heloka ianao dia miroso amidingana manaraka. Fanamasina nomena anao, mahazo aina amin'izay. Satria tsy malahelo ny fanamasina fa tsisy fahatezerana sy vesatra tsony ao anatinao. Vita famelan-keloka ianao aza dino fa ny fanamasina malahelo raha voasorena ianao. Dia raha tsy afaka miasa izy ane eo e. Izy ane tsy mandao anao e. Ataoko ty izy ny te fa eo aminareo sy ao anatinareo mandrakizay. Izy ane eo e. Fa tsy manao ninina fotsiny. Dika zay tsy ampy zany le hoe miaraka amin'ny Andriamanitra fa zatao an'izany zay. Izy miaraka aminao fa tsy manao ninina. Tsy aloha hoe mangina dia tsy miteny dia miankina tsara dia sady eo izy no mireagira. Aza miady ho anao. Velao Andriamanitra hiady ho anao. Dia hoana pasteur tsy mahazo miteny mihitsy fe la ferme mangina. Velao Andriamanitra hiady ho anao. Raha vao ianao manao la ferme eo manokatra la ferme any ambanivohitra ho anao ny tompo. Misy gisa, akoho, poularda, poule pondeuse, bitro. Ohatran'ny mahita an'Andriamanitra maika izany aho hoe fitsory aingana moa e. Fitsory aingana fa misy zavatra mitatao be ne tokony efa ho alatsaka e. Tsy ho sarotra aminao ny amela heloka fa kalma fotsiny. Enio daholo ny teny dia raiso ny fanampiany fanamasina dia fitsory. Aza miandry vavaka ray avy eo zao hoe présent zao dia alefa so dia fitsory Jesosy mamela ny heloka ianina ary be dia be izy zany. Ianina koa dia atambaro any daholo dia fitsory. Miangava avao. Amen. Rehefa mahazo aina amin'ny fanamasina dia afaka mameno anao izy. Ary rehefa feno ianao dia lasa afaka hahazo fahasahiana. Rehefa ao amin'ny fahasahiana, ianao vao vela heloka, zay vao tanteraka amin'ny antom-pisina. Trandraintsika maika any amin'ny antom-pisina. Mahasosotra mihitsy ty zavatra mitranga amin'ny fiainako ty, andeha hifantoka any amin'ny antom-pisiko alohany any amin'ny antom-pisina aloha diovo ny fonao, diovo ny sainao, diovo ny masonao. Aoka ianao anapatsapana hoe tena tsisy olona azononao tsony ao anatin'ny fonao amin'izay rehetra nitranga tao amin'ny passé anao. Tsy afaka nandroso Davida raha tsy namela heloka ny ray aman-dreniny izay nahafoy azy sy nanary azy. Hainareo ny nampahery an'i Davida, hozy izy Davida nariany rainy sy ny reniny fa tsy nariana Andriamanitra. Zany le mampahery e. Le mampahery ane le zavatra tsy nataon'le olona ataon'Andriamanitra e. Raha pasteur eto mavaka fa za tsy tian'le olona mihitsy nefa ianao tian' Jesosy.
dia misisika ianao tiavin'olona tsy tianao fa tsy raisinao le Andriamanitra mitatatata mampiasa mpanompo be dia be hoe tianao a inona zao natolotra le olona anao iny inona tsy nanolotra ninina izy natolotra Jesosy ianao ny ainy Jesosy rangano tianao a izy rangano tena mirevy ianao ary izy tsy anary ianao izy tsy andiso fanatenananao zany raisa aloha zay dia ho hitanao afaka lamin'Andriamanitra ny ambiny rehetra fiainam-pitiava afaka lamina za fa ny anao sy ny tompo aloha amboary tsara man ny asa azo sikatrehana miaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra ny asan'i Petera zao inona mpanarato fa ny antom-pisina ny ilan'Andriamanitra azy mpanaratolona haitsika le tantara dia zao le mahampanaratlona iny le resako teo tsy maintsy mamela eloko satria tao aoriana amin'ny Pentekosta vao tafajoro mpanaratlona Petera tamin'izay nilà n'Andriamanitra azy mpanarato azo andramo Petera ny sambony nampiasain'i Jesosy faly ianao satria miseho ny fahavokarana eo amin'ny asanao Andriamanitra ne mamaly fitie atao misy fahavokarana rehefa ampiasainao ny fanananao asa fahavokarana amina zavatra ny asantsika dia afaka mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra ny sambony Petera zao nandray an'i Jesosy itory teny fa tsy nalain'i Jesosy naveriny avy eo mino koa ny hibata sambo ohatran'ny Jerosalema eo zany tsy ilaina eny eo dinio tsara ane tsy ilaina koa renge le sambo toko ty afaka mandeha ny ambony rano izy dia samy miara-petraka daholo ary mino fa fampianarana ho ataony eny ambony rano zany tonga dia miditra be satria fahagagana no mitranga nanetry teny izy mody ny teny hoe afaka mety sambo amin'ny sambonao mody ny ilainy le sambo fa ny tena marina tsy ilainy enao io ne mody ataon'Andriamanitra io ilainy fa raha ny tena marina enao io nge tsy ilainy mety anena tsy eo renao karaha vao miteny tompo hoe misy croisade misy asa ohatr'izao ilainy ianao mba aza isan'le sambo anana mandeke fotsiny zararizy mba miteny zany nefa tsy ilainy akory ianao tsy haiko raha miteny izy hoe voay ny vato ataoko ty izy nitsangana tamin'ny maty tsy nila mpanokatra vato fa mba te hiara-iasa Maria fotsiny izy hoe esory ny vato ny zavatra rehetra afaka ho ataony fa te hiara-iasa enao mihitsy ny tiany kasihana mba hiara-dalana aminy dia manetry teny izy ohatrany mahita an'i Jesosy zany mitondra fiara zany dia hoe matahotra any dia mazangafa afaka miaraka amiko ve ianao Jesosy koa ve dia atahotra andeha mazainga enao fotsiny tiany mba hiaraka fiara aminy dia tandremo sao dia hoe za zatra mandeha rehetra fa treko menao fiara dia mandeha teo zao topo mandehana tongotra ary le nareo mianaka miaraka neny tadiaviny fa tsy ianao ampiasa an'izay omeny ianao dia avy eo ilanao izy tsy izay ka nareo mianaka miaraka no tanjony fa ny tena marina afaka manjavina izy eto dia mipotra izy eo am-boro zao mba tsy tenena ke feny am-boro sady izy zao tsika nyteny zay le ataontsika n'izay ahoana ary nitrangana zany efa ary sady izy zao dikan'izay raha ny fahaiza-manaony sy ny mampandriamanitra azy tsisy limity zany mody asiany limity noho ny amin'ny fitiavana ianao mba hikasika anao hoe ianao mihitsy ny tiako mba hiaraka amiko amin'ny eo azy io alleloia novain'i Jesosy Petera andeha anaraka azy izy ataoko mpanaratlona manaraka azy ianao zay vao lasa mpanaratlona eo amin'ilay ilany ianao zany hoe olona efa voavela eloko zany manaraka an'i Jesosy Petera ny ilana anaraka an'i Jesosy ary faly Andriamanitra fa tanteraka ny ilany ianao le teo faly ianao fa miseho ny fahavokarana eo amin'ny asanao ona tsy ho faly koa dia feno trondro kosa ny samboko ona tsy ho faly fa ny tena fifalian'Andriamanitra rehefa tanteraka eo amin'ilay ilany ianao ary ny zavatra nomanin'i Jesosy amin'ny Petera fahavokarana olona fa tsy fahavokarana trondro ary fahafenon'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny antom-pisian'i Petera dia ny teny am-bava no arato mampiditra olona ao an-tsambo ny fanjakan'Andriamanitra ty misy zavatra diso etretin'ny olona rehefa miteny Jesosy hoe tiaka ianao mpanarato olona dia le sambo tsy fiangonana tsy hoentinao mpiangonana ny olona fa hoentinao amin'i Jesosy amin'izay anao tsy sary-piary tsy sarotiny inona kany aminareo tsy aleo ary ve tena miteny eny ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta aleo feno fiangonana ny tanàna tsy vitanao le izy tsy aleo hoe mahampina tsy aleo anarahana renfort
azoreo zany le izy efa sady tsy vitany tsy tianao hidirany hafa tsy haiko problema be zany le objectif ane zany kay ay le sambo zany ke fiangonana nefa le sambo tenen'i Jesosy izy tokony ampidirina ao aminy ka tsy olana tsy makao aminao ary fa rehefa ao aminy dia efa sava alleloia Paoly ny asan'i Paoly manjaitra lay sy manao lay tente reny trano lay reny zay ny asany rehefa nandray an' Jesosy izy dia niantom-pisiny nampahafantatra ny olona ny fisiny lay tsy mety loha ary tsy natao tanana hitako le izy Korintiana 4:5 maran Jesosy fantatsika Paoly ny tenany io fantatsika efa raharavana ny trano layntsika etỳ tany ty vatany ty dia manana an'izay voarafitra Andriamanitra isika trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra vatana vaovao Korintiana 15:53 fa ity mety loha ty tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana Petera mpanarato trondro lasa mpanarato olona Paoly mpanangana lay ho an'ny olona lasa manaitra ny olona ny amin'ny lay hoe ohatran'ny lay hosolona ane vatanao io tsy haiko hoe hitanareo ve le eo ihany le izy fa manaiky aloha ianao amela heloka dia ampidiry anam-pahasaina amin'izay hitory sy hizara eo amin'ile ilan'Andriamanitra anao Korintiana 4:4-5 hozy izy Paoly Kristy no torinay ny asa ahafahanao manao izay tokony atao fa ny antom-pisina Kristy toriana Kristy tafiana Kristy taafina amen rehefa mandray an' Jesosy ianao dia tokony afaka mamela heloka ary rehefa vita ny famelan-keloka dia afaka hiasa amin'ny fahafenona ny fanahy anomenao fahasahiana mba hahafahanao miatrika ny antom-pisinao eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao aza tiano rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nirahany amela heloka aloha mpianatra amela heloka aloha vita izay formation 40 jours zay vao feno ny fanahy tao aoriana ny fahafenon'ny fanahy ny tahotra lasa fahasahiana ao ve le dingana voalohany ny tsy famelan-keloka lasa famelan-keloka dingana faharoa ny tahotra lasa fahasahiana ateny le dingana faharoa amin'izay le hendrasan'Andriamanitra anao eo amin'le ilany ianao raha mpanarato trondro Petera tamin'ny voalohany dia lasa mpanarato olona izy tamin'ny fahafenon'ny fanahy raha mpanamboatra lay ho an'ny olona Paoly taloha dia lasa nanaitra ny olona ny amin'ny fisiny lay arafitr'Andriamanitra tsy mety loha miandry ny vatanao miandry ianao io vatanao io zany hosoloana tena akaikinao tsy hanaraka anao hatramin'ny farany io vatanao io misy zavatra mihintsana amin'io vatana io dia vatana vaovao no menanao ao ve anangan'Andriamanitra aorianany androany ary anangana anao izy tsy maintsy miara-miasa aminy nefa ianao fa tsy hoe anangana fotsiny izy dia ianao atsangana fotsiny tsy hoe izy manangana ianao atsangana fa ianao koa mitsangana miteny izy raisinao fanamasina dia afaka mamela ianao dia raisinao fanamasina dia mamela ianao ao ve ianao zany tsy hoe Andriamanitra mamela eo amin'ny toerako anka tsy maintsy ianao ny mamela satria ianao ny maratra fa tsy izy androany maraina aza vela isy vesatra ao anatinao misy zavatra be deabe nyresan'i Jesosy tao azo atsangana le erreur azo azonina amin'le erreur zany le olona na olona efa maty ary manjary entin'le olona tranepasana le zavatra mitsangana vaovao ianao androany afaka arenina le izy faharoa aza raisiny coupable le olona mahita azy ty victime mba ahafahanao mitsangana vaovao zao voavela heloka ianao vao misy fahasahiana dia amin'le fahasahiana eo amin'le ilan'Andriamanitra anao tatsika isaina misy fitahiana avy eo ambadiky ny hoe mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao ve ianao ny vao hoe tahina ho azy ianao ka tsy maiky tsika hoe tahina ianao mamela heloka aloha dia samy mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao manaraka ho azy ny ambiny rehetra manasanao hitsangana dia hanofa hofatanana mankasitran'Andriamanitra ny fonao manontolo sotranao zaray aminaran'i Jesosy fa
tsy tianao zay ho tavela ao anatina fo tsy mahay mamela heloka. Tsy ho voafafa amin'ny fahavitriana tonga eto amin'ny fanatrehanao zany, fa tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra andro amin'ny maraina mba tsy hisy olona ho azonina any anatin'ny fo, na mety olona heverinay fa nandrava, nanimba, nanelongelona ny mety ho lasanay mahatonga ny androanay toy izao. Sofa eo ianao Jesosy, satria rehefa eo ianao dia afaka hiova, afaka hitranga, afaka hiseho ny zavatra tsara rehetra. Ampio ny zanakao hiatrika ny herinandro anankiray ity volana Juillet ity, mba tsy hisy vesatra ny anatin'ny fo. Ampio ny tsiraray avy hiatrika ny lasany, ny olona mety mifamafao teo amin'ny fiainany, ireo karazana fahadisoana, faharavana sy fampitehana mety nisy tany amin'ny lasa, fa amin'ny alalan'ny famelan-keloka andro amin'ny maraina afaka hisokatra ho vaovao ny zavatra rehetra. Aorian'ny famelan-keloka vao omenao ny fahafenon'ny fanahy atonga ny tahotra ho lasa fahasahiana. Dia avy amin'izay fahasahiana izay no ahafahan'ny tsiraray avy mijoro eo amin'ilay tena ilanao azy. Raha mpanarato azo andramo Petera tamin'izany lasa mpanarato olona. Raha mpanamboatra sy mpanangana lay Paoly tamin'izany dia lasa mpanaitra ny olona ny amin'ny lay vaovao raisiny. Rehefa mitsoka ny trompetra ka hiakatra ho amin'ny fampakarana ny zanakao sy ny fiangonana. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto Jesosy, eo amin'ilay manahirana, eo amin'ilay ady fahasarotana mety misy. Fa avak'izay mba hitsotra ny tananao. Ary nomenao androany fa tsy afaka mela heloka raha tsy malemy fanahy. Nefa feno fahalemem-panahy ny fonay rehefa nandray anao zay, fa zay ny tsy tonga saina. Ampianariny tsiraray avy tena ahay hiantra, ahay hamela, ahay hifampiantra, ahay hifamela. Satria misy référence nomenao fa zay nefa efa navelanao ary avy amin'izay famelanao anay zay no fanay mijoro mba hamela ny hafa ihany koa. Sotra betsaka Jesosy fa misy fitahipana voaomana ao ambadiky ny zavatra mitranga sy miseho, indrindra ny fanitsahan'ny olona nay sy ny fanaporetana mety misy mitranga dia ao ambadiky ireny miseho ny toe-panahy hoentin'ny herinao. Zavela isy anapatsapana amin'ny raha veto hoe mavesatra, aoka ho voatolotra eo anatrehanao ny vesatra rehetra. Ary hiala etzay miaraka amina fanapa-kevitra, miaraka amin'ny fahadiovam-po, fahazavan'ny fisaintsainana, fiainana misokatra ho amin'ny toetranao. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Matsiaro ny teninao tamin'ny Petera hoe impiry ny tokony hifamela, fa tsy avelanao isy irika, tsy isiny izay fifamelan'izay. Ary napetraka ao ihany koa ny fetra fa alohan'ny masoandro miletika tokony efa vita sy voalamina avokoa ny zavatra rehetra. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Naran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika ao ny tompo. Mahazo toerana vetivety anao fanatritsika ho fankasitrahantsika n'Andriamanitra ny amin'ny asaribidin'ny fanatrehany, ny teny, fanairana. Tsy avelan'i Jesosy tsika ho varim-bariana. Fa tian'i Jesosy tsika andray andraikitra ny amin'ny fiainantsika. Tsika reto zany zao ilay tian'Andriamanitra mela heloka tamin'ny maraina teo zany matoa tsika reto ny tamin'ny sy ny tarihany tonga eto. Mahavariana vao nitsangany Jesosy tonga dia maika izy amin'ny fanahy masina, irako nareo. Ohatran'ny hoe mba te hioma zay to dia mihaino zany hoe irako ianao hitory teny any Galatie, any France zany. Any Italie mba mahita an'izany Roma, Venise, irako ianao any Spanie, Espagne. Irako ianao any Etiopia mba mahita an'izany Addis Abeba zany. Ozy Jesosy irako ianao hamela heloka. Dia vao vita izay, afaka mivavaka amin'izay. Aizany kely vavaka natao hatramin'izay zany bloqué eo amin'ny famelan-keloka tsy nomena zany. Tsy Andriamanitra ny tsy mamaly. Izy aloha miaino fa tsy alefa n'ilay valina raha tsy votsitra ilay fo. Dia fotsorantsika iny andro maraina dia Andriamanitra ny anao izay tokony ho ataony eo amin'ny fiainanao. Nanga tamin'ny mpianatra nandritra ilay 100 andro sy ilay fitokanana 10 andro tamin'ny fiandrasana Pentekosta dia fahasahiana. Fahasahiana ijoro eo amin'izay ilain'Andriamanitra izay. Dia vao vita izay tonga ny fahasahiana, tonga dia nitondra teny amin'izay Petera. Iny Jesosy nomboanareo iny mihitsy ny tena mesy. Tsisy tahotra tsy ny tao anatiny. Satria olona vao vela heloka, afaka nivavaka, nahazo fahasahiana, dia najoron'Andriamanitra eo amin'izay ny ilan'Andriamanitra azy. Mahita amin'ny laran'i Jesosy, mitsangana dia raisy nitsotra any. Ho tanteraka eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao ane ianao.
mino aminaran'i Jesosy ho voatahiry ny fonao tanatin'izay famelan-keloka izay tsy roboka intsony io anatina fo tsy mahay mamela heloka tampoka indray fa ho voatahiry zany aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raha andehanao dia ho sokafan'Andriamanitra ny lalana satria le tahotra hovain'Andriamanitra ho fahasahina ary ao ambadika izay fahasahina izay hijoro Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria ianao malemy fanahy manaiky hamela heloka ho voarainao famelan-keloka avy amin'Andriamanitra maimaimpona ho sokafan'Andriamanitra izay tokony hisokatra ao aorianan'izay sy ao ambadika izay mandehana fa voatahinao voatahin'ny fiainam-panahinao ny ainao ny vatanao izay rehetra mahakasika anao ny tokantranonao ny asa fanomponao ny asa mandrarahanao ny fahasalamanao ny fanoloran-tenanao izay tsy voatonona amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny fetezan'ny toetranao mety eo amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo anao fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo